raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny azanabolana tamin'ity androany ity misy ny tangondraona izay tombanana ivadika ho rivodoza ato avaritry Madagasikara atao anatin'ny 3 andro ho avy fa na izany na zany dia tsy akasika ny Madagasikara ny ho lalan'ity tangondraona ity raha toka ivadika ho rivodoza fa manambana kosa ny nosy rahavavy izy amin'izay fotoana izay ny eto Madagasikara kosa indray dia ny rivotra avy any atsimo atsinanana na ny avaratraza kosa no andrafitry ny toetry ny andro indrindra ho an'ny ilany atsinanany nosy fa ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia saika omaina amin'ny akapobeny ao anatin'izay nefa dia tombanana ny malefaka izay varatraza izay makany amin'ny farany herinandro ao anatin'izay dia tombanana hiakatra miandalana ihany koa zany ny maripana ho an'ny voatany sy ny faritra atsinanany Madagasikara indrindra any amin'ny alahady androany no hitantsika eo moa ny makasikasika an'izay fa raha idirana amin'ny atsipiriany ny toetry ny andro ho an'ny rapitso vao maraina mbola isy ny orana ho an'ny faritra Savasy ny faritra Ambatsoa ary ny faritra Nalanjorofo ary voakasika an'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Vadivavy sy Fitovinany ary koa ny any amin'ny faritra Anosy indrindra moa ny Morotsiraka ho an'ny faritra Anosy izany ho an'ny ilany atsinanany avoatany kosa sy ny any amin'ny faritra Laotra Mangoro ary koa ny ilany atsinanany faritra Sofia dia tombanana andraona hatrany ny andro mbola isy ny erika ho an'ny rapitso vao maraina ny any amin'ny ilany andrefana nosy moa dia ny masoandro no iba-toerana kokoa raha ny toetry ny andro ho an'ny rapitso tolakandro mbola isy hatrany ny orana ho an'ny faritra atsimo atsinanana Madagasikara iray manontolo iny izay miatoato hatrany moa izany miendrika tandrifondraona kosa ho an'ny faritra Savasy ny faritra Dianary ny tapany avaratra amin'ny faritra Sofia sy ny faritra Ambatsoa mbola andraona ihany koa ny andro ho an'ny ilany atsinanany avoatany izay mety mbola ahitana erika hatrany indrindra ho an'ny takariva amin'izay andro ny rapitso izay ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia ny masoandro sy ny raona no tombanana ifandimby any amin'ireo faritra andrefany nosy raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny rapitso zoma izay 5 ka hatramin'ny 9 degré Celsius ho an'ny avoatany ary 7 ka hatramin'ny 9 degré Celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny faritra andrefany Madagasikara kosa indray dia mahery ny 7 degré Celsius amin'ny ankapobeny maripana izay mahatratra any amin'ny 7 degré Celsius moa ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka ny sabotsy mbola misy hatrany ny orana malefaka amin'ny maraina ho an'ny faritra Ambatsoa ary koa ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana Madagasikara izay efa somary miendrika tandrifondraona izany mandraona kosa ny andro an'ny faritra atsinanana sy Nalanjorofo ary ny morotsiraky ny faritra Sofia sy ny faritry Sava ny ambiny dia manomboka mahazovana ny masoandro saika amin'ireo faritra sisa ny maripana ovinavina amin'izay andro ny sabotsy izay manomboka misy fiakarana ho an'ny avoatany satria dia 7 ka hatramin'ny 20 degré Celsius raha ny vinavina ary mety ho tafiakatra hatramin'ny 1 degré Celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny ilany andrefany nosy sy manodidina ny 13 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana hitantsika any amin'ny faritra Melaky sy atsimo andrefana ny maripana ambony indrindra amin'izay andro ny sabotsy izay ny alahady maina tanteraka ny andro amin'ny akapobeny akoatry ny any amin'ny faritry Melaky sy ny distrika ny Miandrovazo ary koa ny faritry Bongolava torak'izay koa ny any amin'ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana manakaiky Analalava ihany koa izay mety ahitana tandrifondraona amin'ny takariva ny maripana vinavina amin'izay andro ny alahady izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 3 degré Celsius ho an'ny avoatany ary 3 ka hatramin'ny 3 degré Celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny ilany andrefany nosy moa dia 3 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ny maripana vinavina amin'izay andro ny alahady izay dia izay ny météo tamin'ity an'io ty rapisinray fotoana manaraka veloma tompoko